Tatoato zay moa dia anisan'ny paritaka tao anatin'ny tambanjotra Facebook ny hoe sahirana irakolona ary miady mafy izy amin'izao fotoana izao. Manoloana ireo rehetra ireo moa dia nilaza hanome fanampina an'irakolona mandritra ny ray taona ny Tafy Ramafadrahona. Araka ny fanambarana izay hita tao anatin'ny pejiny moa dia nilaza izy ny hoe ireo orinasa izay tantaniko i Tafy sy Ramafadrahona dia hanome fanampina isam-bolana mandritra ny herintaona ho an'ny rakolona. Rakolona moa dia ipilalao baolina kitra malaza tamin'izany fotoana izany, tsy misy hidirana ambo malaza izany hoy Ramafadrahona fa miady mafy izy hoy izy hatrany ka dia ampina. Izany fanampina izay ataony izany moa dia isorana azy ary maromaroa ihany koa antoa azy. Ilaza zavatra betsaka moa isika ato anatin'ity video ity fa mialohany hidirantsika amin'izany zavatra rehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne natsika ary asivo j'aime ny video, indrindra azadino ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary topoky lahy, ndao ary topoky vavy, abonné vetivety ary ny chaîne natsika. Atomboka atsika amin'ny zava-misy any ivelany moa ny zavatra izay ho resantsika voalohany ato anatin'ny ity video ity. Raha araka ny loharanom-baovao avy any antoerana moa dia zaza arivo sy roa alina no lasa handikape noho ny ady izay nisy tao Gaza. Saika ny antsasa manilany ireo zaza dia manjato sy efatra alina naratra vokatry ny ady ao Gaza nanomboka ny Oktobra 2024 no lasa manankilema hoy ny komity izay misahana ny zony ireo handikape ao amin'ny ONU nanambara ity vaovao ity. Tokony handray fepetra manokana i Israely hoy izy ireo satria mba hiarovana ireo zaza amin'ny fanafihana sy mba hanamorana ny fanalavirana azy ireo amin'ny ady. Araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia 320 isanjato amin'izy ireo araka ny nambaran'izy ireo hatrany no tsy manana intsony ireny fitaovana manampy azy amin'ny kilemany ireny. Izany moa ny manjoan-kizy any Gaza vokatry ny ady izay misy any antoerana izay tsy miafina amintsika intsony. Zaza arivo sy roa alina no lasa handikape noho ny izany ady izany. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha arisika ilaza ny zavatra hafa indray. Rehefa avy ny resadresaka ny mikasika ny ady moa isika teo dia andeha arisika iresadresaka ny mikasika ny fanatanjahantena baolina kitra sy ny mondial 2024. Araka ny loharano izay hita tao amin'ny FMF moa dia vonina ny Barea izay hiona amin'ny Centre Afrika. Natina na tsy tina ny zavatra tena marina ao ampony malagasy tsirairay avy moa dia mba manana fanirina izy ireo mba hiakatra izany mondial 2024 zany ny ekipam-pirenena malagasy. Fa izany zavatra izany dia tsy maintsy mbola ankinina amin'Andriamanitra raha mamaly vavaka izy dia tahiny ka tonga amin'izay foana isika Madagasikara. Araka ny nambarany ireto tompona andraikitra mikasika ny baolina kitra ireto moa dia tonga daholo ireo mpilalao nantsona ary avy hatrany dia niatrika ny fanomanana na arabatana izany na aratsaina. Isa telo no tsy maintsy alain'i Madagasikara amin'ity andro fafito amin'ny fifanitsanana mondial 2024 ity mba ahafahana mifaninana amin'ny Ghana izay manana isa 5 androany amin'ny 19h no hanaovana ny lalao ao amin'ny kianjan'ny Larbi Zaoli ao Casablanca moa izany toerana izany. Isika malagasy moa dia mirarisoa ho azy ireo foana mba ahazo fahombiazana ary ahazo fandresena fa izy ireo kosa dia efa nilazany hoe vonina ny Barea hiona amin'ny Centre Afrika. Mbola hiresadresaka ny mikasika ny baolina kitra hatrany moa isika hiresaka ny mikasika ny Drogba. Ity namana Drogba ity moa dia anisan'ny tena mahay baolina izy ity fa be pitsikera indrindra ao anatin'ny tambanjotrany sosialy moa izy. Nilaza ny mikasika an'ity Drogba ity moa ny Semsel United ary toy izao ny fomba filazana izy ireo ny mikasika an'ity Drogba ity. Izahay no nanapa-kevitra ny tsy haka any Drogba hoy ny Semsel United raha nilaza ny heviny. Nitondra ny fanazavany mahakasika ny fifanarahana izay tsy totosa tampoka teo amin'ny Drogba sy Semsel United. Izahay hoy ny club no nanapa-kevitra ny tsy haka any Tsilavina. Efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny Disciple FC sy ny Semsel FC saingy i Drogba no tsy navita ny karakara ara-potoana ny taratasy izay nilaina. Raha tsy ahivina moa dia efa nisy mpilalao malagasy roa nalain'ny Semsel United ny volana Aogostra dia ifiderana na Iralbe ary koa Kennedy na Idi Maria izay tao anatin'ny club Fosa Junior.
Tsy lavina no fahatelo saingy izao tsy tanteraka izao. Efa nitady mpanafika hafa moniky liobana TV-na na ny ekipa ny mercatora teo mo dia efa nikatina izay raha mahalala izany. Hiresadresaka ny mikasika ny kabesony ampanjaka toera mo isika nanoloana ity vaovao izay niparitaka tao anatin'ny tambanjotra ity mo dia tena nahatsapana fa manana olana aratsaina ny kristianina indrindra rehefa zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny ekitrekitra izy reo. Tsy hainy tena olana izy reo ity zavatra izay tena manandanja ity. Ny sasany raha teo mo dia manadroadro milaza ny hoe kabesikabaly, ny sasany koa dia milaza ny hoe kakabesola. Nefa ny mpandala ny fombandrazana isireo zay mpandala ny kolotsaina dia tsy mba maniratsirakory izany fivavahana izany fa izy reo dia mitsofoka manaratsy na iza na iza. Ka nahafatra kely mba atsipo ho an'ny kristianina dia tsy voatery manaratsy zay vo tsara ary tsy voatery manosim-potaka izay vo mamiratra. Ny mikasika ny kabesony ampanjaka toera mo dia hiaritantory eo amin'ny ale de baobaby mialohany hitondrana azy any Belotsirbihina. Alina tamin'ny valora ny kabesony ampanjaka toera no tonga tao amin'ny distrikany Mahabo ankoatrany ny mazava-dehibe azy eo amin'ny fanajana ny lova sy ny hasin'ny razana dia fanehoana koa ny firaisan-kinany vahoaka sy ny fanajana ny soatoavina mahamalagasy. Tsapa dia tena tsapa tokoa ny fandraisana anjaran'olona rehetra tamin'ity fotoana ity dia mampiseho fa mbola mitoetra ho vato fehizoro ny fiarahamonina eto antoerana ny kolotsaina sy ny fombandrazana. Ny kabesony ampanjaka toera dia manamafy hatrany fa ny fombandrazana sy ny mahizy azy ny fototra iorenan'ny firaisan-kina sy ny fifankatiavan'ny taranaka ary teo ihany koa ny fangataham-pitahina. Mbola hiaretantory eo amin'ny ale de baobab mo izy reo androany mialohany hitondrana azy any Belotsirbihina. Zay mo ny mikasika ny kabesony ampanjaka toera fa ny omaly kosa dia nilaza ny filohan'ny republika Andry Rajoelina ny hoe manamarika ny finiavantsika hanatsara ny rafi-pahasalamana izao fanolorana fiara sy fitaovana ho an'ireo tompo-pahasalamana izay natao androany izao. Nametraka tanjona isika ho Andriamatoa filoha dia ny hoe mba ahafahany zaza malagasy mitombo lavitry ny aretina sy ho tomady. Dingana goavana amin'izany izao vita izao fiara misy vata fampangatsiahana, fiara tsy mataho-dalana sy fiara misy vata fampangatsiahana maro ary motoro amin'ny 380 entina hampitombo ny tampanaovana vaksiny. Hametraka kokoa ny fahasalamana manakaiky ny vahoaka manomboka eto ihany koa dia tsy misy intsony ny distriky izay tsy hanana fiara vonjy aina. Noho ny farany moa dia nilaza amin'ny fofeny fanantenana i Andriamatoa filoha ny hoe ary mino afa tsy maintsy ho tratrantsika ny tanjona hoe ny zato isanjato ny zaza malagasy dia ho vita sy ho atao vaksiny avokoa manerana ny nosy. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary toboka vavy sy toboka lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy zay fa tsy halavelany resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboka lahy veloma toboka vavy.